atolotsy ny radio vaomasoa anao. Ny fizarana faharoa amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe sangotom-piainana, sangotom-piainana. Ireto avy no anomeana ny tantara. Sakazan'i Jesosy Kristy Zoloniana Rakotoarivelo, ny miaramila nofinidin'i Kristy Tahirandriamanantena, Erzo Rakotoarivelo, Yanise Rahantrinaina, Lalaina Rahantrinaina, Andriana Rakotoarivelo, Tsikra Miaronjatovo, Mianja Rakotomihaina, Nira Kristy Dina Nicole. Mampalahelo arety fianakaviana rehetra. Potika tanatin'ny indray Andriamaso izany. Ananana ny vola sy harena nefa tsisy fahasambarana. Jereo rehetra izy. Raha miseho ambany miala maraina dia alina voalody. Madamindray any ambony iboka tsy mety mivoaka ny trano fa dia lanina amin'ny alahelo sy ny ranomasy ny tontolo androny. Tena olana zareo koa dia rehetra izy tsy mba mivavaka angamba. Anta tsy mahay manaiky izay alahatra Andriamanitra. Izany nefa ity tsy maintsy hiresaka amin'ny amin'ny valisoa ilay fipetraka aty amiko. Engany izy ry tompo mba hanaiky. Aleo ho any vetivety aloha hiresaka aminy. Afaka mandroso ve madama? Ay vendry e. Mandroso? Misy landrianga? Saika mba hiresaka aminao za. Fa ahoana? Hiala? Aiza kosa madama. Tsy izany fa saika mba hiangavy aminao tiako mba alaina hiary hipetraka amiko aty ilay zanako vavy. Misy olana be any an-tanàna dia tsy manaiky nitaiza azy intsony ilay zokiko. Tsy miteny izy marina fa manganohano fotsiny. Mino aho fa malahelo any Edena indray izy io. Fa inona ilay olany? Nisaraka tamin'ny sipanao izy dia saika mony tena. Efa nananty tena mihitsy fa sofa niditra tamiko ilay zokiko e. Loza kosa izany. Nga tsy endrana nataon'ilay tanora e. Tsy maninona rehetra izany Alaivo izy. Za tsy manana azy efa tsy fidiniko. Misaotra madama. Raha riva rehefa avy mametrapetraka raharaha no mandeha dia rapitsy vao maraina ny tonga izay mianaka. Taxi brosy misy foana. Tsisy olany. Fa zao madama, fantatra hoe mpiasa tsy mendrika akory ny teny anao fa saingy mahatsiaro manana didy e. Azaravaina reny tokantranonareo e. Ny fiarahanareo mijoro anie no mampandresy anareo e. Tadio ilay voady nataonareo teo ambony alitara ka na ory na faly dia ifampitatana foana nareo. Sa tsy izay? Ampanjakao tokantranonareo Jesosy fa izy irery any ange no afaka hanome fifaliana sy fahasambarana ary fedanam-poanareo e. Eny fa na dia ao anatin'izao ady mangotraka izao aza. Na ianao na Ramose ary nge samy mampalahelo e. Ramose aza mahita an'izay hoe mamy rehefa mody. Nefa olona tsy mba mpisotro toaka iny. Ianao indray farany ahiko fatiny areti-po ato. Dia iza izany no azo tombony. Mba sainy amin'ny madama fa mbola tsy tara. Misaotra kia. Misy ho saininy izay. Ikeo rehefa fitondran'Andriamanitra fa mahasoa matoa avelany miseho Tsy ampitony izay tsy zakanao ane izy. Lasa senandray no mena.
Aho tsaikotsaikoko dia tapenako ny masony. Tompo, ampafantaro ahy reny lasako e. Mitalao aminao a. Tsy ho andray zao zany a. Ary izy mahay a. Inona indray zao le mahalasa saina? Inona moa fa miezaka ny mitadidy ny lasako aho e. Dia ahoana? Tsisy lesy a. Tena kivy a. Ndry kosa e. Aza kivy na amin'inona na amin'inona ho ny tompo. Ka te ody a. Tsy zakako ny tsy fitiavan'iny sy kalo a. Andray kosa ki. Ngandry tsy tia aho. Tiako hoe lafa mba te halala ny fianakaviako ato hoany a. Zaho ary raha pitsondry entiko any amin'ilay toerana nahitako andry voalohany. So mba ampiverina ny fitadidiandry ny fahitana an'izay. Hevitra mety. Hitandry marina. Nitsodrano antsika nefa alisoa e. Tsara kosa zany. Ie, sady andeha ho any amin'ny mama noho izy raha pitso. Ndry mampalahelo indray. Mama, tonga soa? Mandroso? Saotra kia, aiza daholo ny olona? Any ambony any zareo. Inona indray izany adalandy hitady izany izao? Mifona mama. Izay lehilahy iray ve kino anariana ny fanahy mandrakizay any amin'ny elo? Tsy hanao tsony re zahay e. Efa mibebaka. Tsara izany. Ampirimo entana fa mandeha maraintsika rapitso. Efa voalamiko daholo. Fa nanaiky ihany le patron amin'ny mama. Nanaiky izy ka. Fa mila ndrendry tsara fotsiny a. Eny rery mama. Efa niova ho aza. Andeha hiarah-bolona any ambony ary aloha vetivety. Ndao fa hiaraka amin'ny mama e. Aiza ny tio? Landy, ela retsy izy zany. Mandroso e. Ngamba tsy afaka ny androso fa maimaika hamonjy taxi bros izay mianaka io fa anao velomanareo valisoa. Aleo izy ho tezaiko amin'izay e. Zany veky? De lozandry zany za. Iza ndraiky no namako eto. Aza malahelo ki fa vezivezy aty foana. Arezy joany. Lasa mivoaka ao amaraina any zareo ko. Velomany amin'ny any e. Eny kia. Fa aleo izay reto andeha. So ilazany tobileto ange. Mirary soa e. Aza tao maharatsy fihavanana ny fanambadiana tsiraikitra. Eny neny a. Le toerana teto amin'ny vatolamy be ty no midofotra moto andry. Dia tetsy amin'ny bozaka somary lavalava retsy indry no mipitika. Teo no nahitako andritsina tsiaro tena. Zany ve? Sondry fa nanao kasika fa ratsy izany dia niparitsaka ohatran'ny sira teo nato-doandry. Raro ny any ka iara tsy nahatadidy. Vato be tiny mandona ny lohako. Tsy sara miverina ao an-tsandry mihitsy ve? Tena tsisy joany a. Wayo! Very langy hitsy amoron-drano hitsy e. Inona tokoa io? Fasana ve? Nda hoe hoeny? Tsara be e. Voadidina zaridaina mahafinaritra. Tsangam-bato aky io a. Fa tsy fasana ve? Iza koa ny anao fasana eto amoron-drano eto e? Inona izany soratra izany? Edena fitiavana 2004-2024. Somba mena ary zany. Tsy tafianakaviana izy dia nanaova ny tsangam-bato teto. Dia ho zany tokoa ve? Tolasa saina be la. Nomena. So dia misy zavatra
manamarika andrisany anarany izany. Iza moa izy teo? Edina fitiavana. Mahafinaritra be ilay tsy mipetraka eto ambonin'ny tsangabato eto a. Hodidinin'ireto voninkazo maro loko reto. Raha mba nanana fankatsaha zao tsika na telefona dia nasaiko nalainy lasary teto za. Midina kito a. Tsangabaton'olona ve dia hipetrahana? Avy eto amoron-drano eto hiaraka ankafy amiko ny varin'Andriamanitra. Wow, fa vetivety fotsiny. Ary aty koa be taxi brosy be ihany a. Iny izao misy iray mandalo. Misy telo zareo miasa aty. Vonjeo! Matoto! Fa inona koa ty mahazo amin'ny mamy e? Jereo fa merika daholo ny ray tomobilina. Nahita matotoky izaho teo a. Hitandry, taty mantsy maty andrano ilay zanaky ny patron. Tsy hita mihitsy ny fatiny dia nanaovany zareo tsangam-bato. Tantsika nandalo vao teo iny dia hitako izy mitsikitsiky mipetraka eo ambonin'ilay tsangam-bato. Rendremana kosa angaminareo dia manofoka. Na ny sain'ny mamy eo aza efa lasa lavitra loatra. Sa na tsy ary fa nandalo teto tsika. Iza kory mama matoto amin'ity andro atandro be nanahary ity a. Tena marina izany a. Izaho nga natory akory e. Ho lasa dalo eo fa ataovy tsara ary. Afaka mandroso ve? Bebe, ianao koa efa iny e. Tranontsika ny ato e. Ny mako manandeha hiasa ngase izany. Ie, efa tarasa io koa. Dia tsy manam-potoana iresana amiko ve? Bebe vatiko ny ianao e. Voninao anao foana fa ianao no nanilika. Fona solofo a. Tena tsapako hoe tsy netiny nataoko anao. Izao ny fotoana tokony hifampitantana antsika nefa reny nataoko anao. Ndreny, tonga sana nian'ilay vatiko. Zahako iny tena mifona aminao a. Aminareo mianaka moa raha mbola tetedeny e. Nanao anareo ambany zavatra. Sao vao tena tsapako lanjan'izany atao hoe fianakaviana izany. Afaka miaraka mipetraka amin'izay izany tsika? Eny vadiko a. Fina aloha natonga sana ndry e. Ka niresaka landy tamiko re. Marina ny voalasany. Saotra azy izany. Mandana amin'izay lara hiasa fa tara re. Raha toandro miresaka tsara. Non ka, sy asa androany fa atokoko andry ny andro androany. Isangasangatsika dia avy eo ena amin'ny resto. Avetsika ilay tamin'ny andro vao mifamofoantsika e. Kay, tiako be izany. Io mana vetivety ary ahy e. Sady miandriandry azy mianaka koa izay vao mandeha. Mandrosika izy mianaka. Miandry anareo misy izay vady io fa andeha hivoaka any. Tonga soa kia. Iza moa ny anarandry? Valosoa tompoko. Faly mandray amin'ny valosoa izay. Toa mianana be landy e. Fatra betsaka rehetra fa noho izany resaka tamin'ny madama izany dia niravina any ny tokantranonay a. Misotra ny tompo. Dia inona keny vaovao ry valosoa? Tsisy fa izao nalay mama ho aty aminareo izao e. Indrindra izany ny ataonay solony edena. Kilasy fafelo moa izany nijanona nianatra. Vao afaka BPC tompoko. Lavitra be ny lycée any aminay dia voatery nijanona. Aza atao an'izany tompoko izany kia. Ataovy hoe taty sy tonton. Izany mihitsy. Dia mbola mizoto miandry izany ianao? Eny Way, eny tonton a. Verina miandra izany ry. Somary manao akory kely ndry amin'izao vakansa izao a dia afidirana tonga dia manao terminal malabaka. Jerena an'ilay sekoly tsara ireny fotsiny. Andray, dia misaotra indrindra rery izy mivady a. Tsisy isaorana kia. Aleo ngamizay andeha aloha fa ataovy eo izay mety aminareo mianaka e. Ity misy vola tsenany. Dia azo isana sakafo izay fa tsy mody atoandro eo a.
Lavitra ihany a. Izay tsy voahiditra ny tanàna. Reraka angandry. Ieko, ary ty renirano eto an-tanàna ty ve mifampitohy amin'ilay tary ihany? Ie, raha ihany reo. Fa tsy kaly ve tsy mipetraka amoron-drano itsy? Izy mihitsy io. Manao inona rereo? Ndao any tanina. Ndao. Kalo, inona ny atao rereto? Tety tsara velatsy. Nataondry ihany na lasa ny namako. Matesany. Mama! Kalo, fa ino ty nataonao? Aleo fatiny ranao fa tsy rarahako. Lasa. Raha ny adeserako ny aparako mahita ianao. Nomena. Tsy maninona Joania. Ay vendry mahay milomano be. Zaza mba gagako. Atoloro ny tanandry ho raisiko. Ao, zay. Tsy mety tsony Joania. Tena ho fatiny Kalo iny amin'ny farany. Aiza ve dia ahita an'izay anosika any anaty rano. Nefa rano lalina be io. Raha tsy nahay lomano angamba matao. Mila miresaka amin'ny Kalo rehefa tonga any an-trano. Fa ndao ity. Jereto indri lena be. Fa Joania eo? Ahoana ky? Tamin'izaho tao anaty rano tao aho dia nisy sarin'andalo tato an-tsaiko. Nisy lehilahy ohatrany vazaha izay ny raha lomano tamiko tao anaty piscine. Zany ve? Dia ho sanatsy ve efa manambadiko ne? Very lara Joany. Ary toa tsy miteny ialahy e. Sady tsara be ilay toerana. Efa vaovao tsara ky zany a. Toa mitady amovitra indri. Mangatsiaka be ah. Ahoana ny lena be? Natosika Kalo tao anaty rano io. Sofa nahay lomana izy fa raha tsy zany angamba dia maty tany io zanak'olona io. Mandehana aloha soloa ny akanjo indri. Kalo a, avia ty indri. Zao ndry vao tena mitovy amin'ny parasy. Zany koa moa dia mbola mampime andrineny ihany. Mba matahorana Andriamanitra. Mbola aiza nanaovaka an'io raha mbola mijanona aty any io e. Fa inona mihitsy moa ny ao andoha-andry ity? Fa inona ny ratsy nataon'io zanak'olona io andry? Alahelo ny nandehanany namako e. Zao misafidinareo. Zay ray tianareo na zany na io. Fa raha mbola mijanona aty io dia aleo zany no andeha. Fa inona ary zany ataonao zany e? Zay e. Anareo ny safidy. Za tsy miara-miaina amin'io ato zany. Dia verindry fa ho aiza izy? Na izay fianakaviany aza tsy fantany akory. Inona dia ny anarany aza? Tsy maninona fa aleo andeha. Aza atao mampisara menakavy anareo ny fisiako. Tsy miala io zany ndry. Aleo za andeha Joania. Misaotra tamin'izay rehetra vitanao. Efa be ny vitanao. Velominareo. Iendraso nomena. Avy vetivety. Zaho ary. Za tsy afaka ny anarany nomena. Ary tsy andro mihitsy ny saiko hoe avelako andeha irery ihany izy fa avelao aho anaraka azy. Tsy mety zany Joania. Zay ty zanakareo e. Ndao hiaraka ampirinetana nomena. So tsy mety zany Joania. Dia no ny amiko ve ny anarianao ny finiavanao? Tsy manary an'zareo zany ahy e. Ary tsy afaka ny anary andry koa. Rehefa hitantsika marina momba andry dia miverina eto ihany aho. Ary ndao amin'izay e. Zao zany ny tianao? Ny aza dalàna. So tsy mety zao ataonao zao Joania. Ny tena tiaky mahafoy zavatra rehetra ho an'ny tiany a. Misaotra raha avako. Tsy ho adiniko mandrakizay zao ataonao azy ao. Dia ho aiza zany tsika? Ho atsy amin'ny rafana aloha tsika ny atory dia rapitso mandeha vao maraina be hiakatra ho Antananarivo. Raha zaho efa arivo zao mantsy tsy ho tonga antsony tsika. Sady tsika tsy maintsy mandeha tongotra fa tsisy frais.
Misy vola kely any aty fa ataontsika sakafo rehefa tonga any. Aza miseto ny malalako fa Jesosy amelantsika ho herery izany. Matoky azy fa izy efa mialoha lalana ny diantsika. Dia inona ny ataontsika rehefa tonga any Antananarivo? Tsy maintsy mitady asa. Miala tsiny izy mianaka fa hariva be izay vao tonga. Tsy maninona Ria, fa aleo fa mba niverina falifaly tao ihany madama. Na nampifaly mihitsy ange ilay vadiko e. Namerina ny taloha landy a. Mba nampiaraka kely e. Efa tsisy ny edena ihany. Ny tena edena ihany nareo. Tsy hoe mamofy tamandra fa nandalo tary amin'ilay tsangam-bato io no azy izay teo. Tena hita lolony edena mipetraka mitsikitsiky teo ambonin'ilay tsangam-bato nge e. Marina ve? Izy ny manofy. Avelao any izany fa mitarito mandray biby. Azafady madama. Tsy maninona e. Ndao hiakatra akaina ka. Mampitiako, tokony tsy mitantaran'izany ianao. Jereo nanjombona indray ny endrika taty falifaly teo. Tena disiko izaho. Takizay tsy niteneniko. Efa lasa iny. Ndao narara fa hariva ny andro. Eto Antananarivo ihany tsika. Reraka ve malalako? Rehefa eto anilalà dia tsy reraka. Zany. Dia aiza izany zao tsika? Ny andro efa mitady ho maizina. Eny tokoa. Fa anganareo tsy mba manana fianakaviana eto? Izay mihitsy nge ny olana. Ny fianakavianay any ambanivohitra daholo. Ndao aloha hihinana lasopy ety an-tsisin-dalana ety dia avy eo mandinika an'izay atao. Dia inona moka izany fa tsy maintsy manapinisa an'ireto 4 mi reto tsika. Matoa reto ambany tunnel. Matahotra joany a. Aza matahotra fa ny tompony ka momba sy miaraka amintsika. Izy manatombony anjely manodidina antsika. Ao fa tsy atory fa hijerijerindry foana mandraparan'ny andro. Velary ny lamba ho anentintsika ao dia avoay daholo izay akanjo mafana ao atambatambatra hirakofana. Raso ary. Mampalahelo aky reto olona reto. Ny andro ririnina. Eny hoa. Rehefa misy mangovotra mampalahelo be io. Tadidiko tsara ny resaka izy dada indray andro izay raha zasaka kivy no fanatrany iny dia hoy dada tamiko hoe mahaiza misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa any izao misy olona tsy misakafo. Ialahy mbola mahita sakafo isan'andro. Mbola manana trano isitrihana. Fa ano any misy olona fakony mba hamelomany ny kibo. Na izay trano isitrihany lohany aza tsy hananany. Mahonana loatra. Raha zaka iny mba manana ny ariana any ataoko projet voalohany ny hanapan'ireto 4 mi reto. Tena mety be izany. Na zako azy. Izay fa vity ty. Andaontsika hivavaka alohan'ny atoriana. Dia avy eo miakina eto atratrako mitady toromaso fa reraka. Inona reno ataontsika sindry e? Ampio indray fitompo. Ny volo ty efa lany. Tsika efa ho telo andro izay no mivezivezin'ny dada za teto fa tsy nahita. Valosoa? Aiza? Iny e? Valosoa? Valosoa? Ndao aingana enjehana fa sao tsy trahatra eo iny. Iza koa ary izany miantsoantso anazy izany. Sa anarana mitovy? Izy ty mba mahalala aty. Valosoa? Hoay eo, toa Joany sy ny Mena. Tena zareo mihitsy reto miazakazaka manantona reto.
Tsoka izay fa nahita Andry. Fa manao inona ty nareo? Mba vonjeka izay Fa ahoana e? Saika ho vononika ny nomena. Fa noho nataony nomena hono nandehananao, dia tsy navela nipetraka tao an-trano intsony nomena fa ratsy izany hono izy no handeha. Dia izao izay niakatra ty izao. Izaho kosa aloha tsy hamela ny nomena rery izany e. Tsy maintsy niaraka taminy aho. Fa inona koa ary izany ataony kalo izany? Zenga izay efa ho 3 andro ny tonga teto e. Teny ambany tunnel teny foana izay ny natory. Ny olanay koa efa lany ny vola kely nentinay. Efa hatramin'ny alina izao izay no tsy nisakafo. Izaho miezaka mitady asa fa tsy mahita. Tena mampalahelo nareo. Dia inona re izany nataokanareo e? Mba hiangavy ilay patron sa-mamanareo valisoa mba handrahanay asa. Tsy maninona ngena dia hoe karama vary masaka azy e. Rehefa misy trano sakafo dia efa ampy anay. Enjana be ny atsika amin'ilay matory any ambany tunnel. Tsy vitako intsony mariny. Ndao ary lohany trano e. Ho resahako zareo. Sady mba tsotsotra ihany izy mivady ireo. Andray taksi be etsy aloha tsika. Izay nge tsisy frais. Fa misy aty e. Misaotra kia. Misaotra fa raha reny disadisa tamintsika ireny tsy tokony hanampy anay mihitsy Ndry. Efa lasa kia izany Avelao ny lasa omba ny lasa. Sady efa tsy mieritreritra an'izany intsony aho e. Izaho zany tokony hialatsiny amin'Ndry tamin'ireny zava-bitako tamin'Ndry ireny. Tsisy tsendrika izany rariny ny Ndry. Ary avy aiza aloha se? Avy nianatra. Mbola manao kory moa izany raha ny tena marina e. Nampianarin'ilay patron mama. Tsara fanahy koa izany olona izany. Engany izay mba ho raisiny. Izay aloha dia marina e. Aty misy anay mandroso. Kaizany abeana trano e. Ndao akia. Toa mianana bindry. Joany ohatrany hoe toerana tsy manavao azany ato. Zany ve? Andrasitra an-jaridaina etsy aloha fa hiresaka amin'izy mivady any ambony. Io misy seza dia mipetra. Niova mihitsy nge ty vadiko ty tato ato e. Lasa manam-potoana ho afoana. Hafa ny taloha. Ndriko. Ny taloha izay kina nenenana ko. Azafady tompoko. Sao mba afaka miresaka aminareo Mandroso kia. Raha misy inona? Tsy izany ry izy mivady fa misy namako izay io mampalahelo be Nisy tsy fifankazahoana kely tany amin'izareo tany ambanivohitra dia voatery niakatra taty izy roa. Mpifankatia zareo raha ny tena marina e. Dia tsisy natrano atoriana aza fa teny ambany tunnel ry zareo no natory. Efa 3 andro izay. Dia mbola mitady asa hono zareo raha mba misy e. Mampalahelo izany. Fa aiza izany zareo? Miandry eo an-jaridainao e. Sady tsika mila mpanampy vavy gardien fa efa tsy araka lantsony mihitsy ny asa ato Izy raha te efa melehibe. Ndao ary resaka amin'zareo e. Andriamanitra, matoto! Izay indray mama. Efa misy devolo mihitsy ve izy io e. Milaza mahita matoto foana. Fa inona koa mahazo an'ity vehivavy etsy an-davarangana itsy e. Matotony. Latsaka sady vaky mihitsy aza ny vazy teny an-tanana. Fa inona koa ny mahazo amin'ny mamy e. Hitanareo ve ny hitako e. Io fa tonga aty ilay matoto any Edeny. Ay izany e. Reo mipetraka ao an-jaridainao reo e. Ay ve. Nomena sy Joany reo Edena marina. Ny zanako sy lofo Mokanao fa sao manzarany amin'ny tohatrany. Tsy azoko koa izany. Raha azoko tsara izany dia tsy maty Edena. Io ndraiky ilay zanak'izy mivady eo maty an-drano e. Bon. Mazava. Ay ve. Tany ambanivohitra foana izy io.
Joany no nanavitra azy. Izany ve? Dia maninona ny tsinody? Tsy mba hainy mihitsy ny fahorian-dray aman-dreniny taty. Tsy fidiny ho azy, mama. Very tadidiny izy io e. Tsy tadidiny ny lasany. Eny na dia ny anarany aza. Nary taty izy tonton aza nga zao fatany akory. Andray kosa. Tawidiny tsika roa. Fa inona izany no mampiazakazaka an'ireto olona reto? Zanako, hitako ihany ny zanako. Misaotra tompo. Afiza zanako izany finy papa sy mama. Ay tsy maty ianao. Andriamanitro. Fifananjiviany zavatra ve sa lahatr'Andriamanitra? Reto izany ray aman-dreny nomena. Kay, sepotra be ao mihitsy aloha ka. Fa izy nareo e. Edena, papa sy mama nge reto e. Tsy mahalala nareo ahy e. Ndao Joany andeha, mpisoloko reo. Sady sosanatry mpangalatr' olona. Oka aloha nomena. Fa ino ty mahazo anao ry zanako a? Fa izy lahy, ay lasana nafina zanako tany. Sao dia izao na dia antso polisy. Avelaonao kely ny vadiko a. Mentsonge polisy eo anaovako anao e. Tsy nanafina ny zanakareo izany tompoko fa hitako accident tamin'ny moto izy dia vonjeko. Nentiko tany amin'ny hopitaly. Izany efitra hoe rehefa mahatsiaro teny izy dia anontany izay havany. Kanjo no natsiaro izy dia tsy tadidiny ny lasany. Izay no nahatonga nitondra azy tany aminay. Fa ariko aiza ary izy. Tena marina izany izy mivady a. Izany vavolombelona. Niaraka sy mifanerasera tany ambanivohitra mihitsy izay telo ireo. Nareo aza ngeny tokony hisaotra ny Joany fa raha tsy hisy azy maty ny zanakareo. Ary tsy nahita azy intsony nareo. Eritreretinareo fa mifanana ny Joany rehetra sy tapitra namidy daholo ny hamonjena ny zanakareo. Zany ve? Tena miala tsiny se. Ary otra sy makasitraka be dia be anse. Ao se fa onerana ihafy telo eny izay laniny se tamin'ny Edena. Okary amin'izao tompoko fa tsy maninona. Dia izao no iza moa le tena anarany teo? Edena ry se. Dia izao aky Edena. Efa hitandriro hoe ny ray aman-dreny dia aleo amin'izay hiverina any ambanivohitra. Joany a. Efa hoe tsy fantatro ireo. Za tsy saraka aminao izany fa vao lasa ianao dia lasa koa manaraka anao. Lozina reto ty e. Ataovako se izay fanarahana. Aza mandeha. Eny ary. Misaotra. Ao mandrosoa e. Ato ny efitrandry. Mbola tsisy ny kitianay mihitsy ato fa ny tato fotsiny. Manadio fotsiny no idiran'ny landy ato. Ao midira zanako mama e. Trandry ato fa za matahotra be ohatran'io moa e. Karakaraoko izy landy ataovy ohatran'ny Edena taloha ihany. Eny madama. Ndao kia. Tena miana be Edena. Sao marina ve izany very tadidy? Na ny trano aza tsy tadidiny. Eny na dia ny ray aman-dreny aza. Palahelo. Ampio izy tompo. Asa angamba izay alahelon'ny Jimmy raha tonga eo izy ka tsy ho fantatry Edena akory. Indrindra moa tia izy hoe efa manana olon-tiana. Andaoko se Joany atoro ase ny efitrano se. Asy amin'ny efitrano bahiny izany aloha no misy anse a. Efa misy akanjo maromaro afaka hisarotany anse ao dia solirana akanjo sereny rehefa avy manao dosy e. Eny tompoko. Azo ilazanao za Joany matahotra. Tsisy aninona ndry hoe Edena, papa sy mama ihany nge reto e. Zaho tsy Edena izany, nomena ny anarako. Sady tsy mahalala anareo izany Loha sy tiry sy lofo. Dinona no atao e. Aleo avy eo miresaka izay ataontsika e. Fa mitetika anao inona nareo e. Ndao andeha Joany Ato aky ny fianakaviandria. Tsy efa fanindrindrihatra ny ela nga moa ny ahita azy ireo e. Tojo ny zavatra ny rindrindra izao ka tsy tokony ho faly ve? Marina mihitsy izany. Marary ndry.
fa ireo ndray aman-drendry vonina hitsabo andry. Ikeo fotsiny aloha ny zava-misy fa rehefa sitra andry dia tadidindry foana zareo any a, sady izahay eto foana e mandra-pasitra andry. Eny ary sohitra sea, sohitra betsaka. Karakao tsara ho izy izy mianaka. Ao fa izahay eto raha matahotra indry e. Mandiana aloha manao dosy fa izaho hijery ilay akanjo farany tindry iny anaovandry e. Aiza ny dosy? Aty kia, avy atoroko indry e. Waay e. Reo ihany ny fampiasandry taloko dia tena hoe vaovao be amindry mihitsy ve? Eny akiko. Ahoana ary ankizy ny sangodim-piainako izany? Tena fanina ny lohako mariny. Mivavaky fa ain'Andriamanitra eny foana ny mamerina ny fitadidiandria. Izay marina angamba ki e. Tena very tanteraka mariny. Ato izany ny hevitra amin'izay. Atao avy eo aloha izay mety dia rehefa avy manao dosy sy misolo akanjo se dia tonga any amin'ny salon e. Miandry ny seany izay mivady. Any ambany ny salon a, taon'ilay dirantsika voalohany iny. Eny tompoko, tsara sitrano re zao. Ny any an-tapany tsitako. Aive ka tena sanak'olona mpanan-karem-be mihitsy no meny. Way, ay moa edena ny tena narina. Sady niova ny fitokana. Toa hitako ireny fa orindeto ray aman-dreny reto tamin'ny tsy nahitana azy ireny. Toa reny akokely tsy bazapotsimbary ireny reto izy mivady. Sady valy ny sahirana. Faly fa hita ihany ty tokany. Nefa sahirana koa fa nary zareo azy tsy tadidiny edeny. Zay ihany ny fikirany. Misaotra tompo fa namaly babaka nataoko ianao. Tena tsapaka mihitsy hoe ianao mihitsy ny mitondra anay tato. Ary efa planao daholo ny zavatra rehetra. Tsara rangaha ny fitondran'ny tompo ka izay zanak'olombelona no asa hoe kely finoana ve sa ahoana no tsy mahatoko ny fitondrana. Tena mampitombo be ny finoko mihitsy izao zava-mitranga iainana izao ka. Aleo aloha anao dosy. Rehetra izany ny akanjo soloko. Tsara be sy mihaja be daholo kosa izy izany. Nefa toa tsy mahazatra. Rehetra indray izany ny kiraro. Misy atony avy izao reo. Rehefa avy eo hita hoe aiza ry faridosy izany e. Ay atao ambadika ihany ka. Izany akantony marina raha mba haiko ny fampiasany ity. Any ambanivohitra rehefa andro tonga dia mitsoraka any amoron-drano dia vita. Oserazoany mahita ny tsy fahita elaty. Izany rehefa dia nambady zanaka-mpanankarena dia mety tanteraka ihany ve ny aminay sy dena sa tsy e. Dia apetraka ny tompo. Aiza ary ny fandefasana rano. Izareto aoka dia nampy daholo. Izany atarako hoe loso toa may. Ahoana koa ny ampivoaka rano mafanato. Nefa tsisy vilany akory. Ka haingo indray izany ary tiraity indray. Hay tiany rano mangatsika. Aleo le mafana ny ampiasaina fa ohatra mangatsika koa zany andro izany. Aza vatana avy any tajoany fa mba ianary any ny zavatra rehetra. Aiza kosa moa ny ahitana an'izao any ambanivohitra. Any raha mba te andro amin'ny rano mafana dia mampangotra karaha ny afaka taheloko. Faly asolofo ay tsy maty le vavy tokantsika. Saotra an'Andriamanitra. Dia inona aloha ny atao e? Faly sahirana marina. Malahelo mafy mihitsy amin'ity izy tsy mahalala tsikitika. Aza matahotra anao fa tsy mansitrana izy e. Hitady profesera faran'izay maitsika hitsabo azy.
na oentina hipetan-dranomasina mihitsy aza tsy maninona. Fa zany eo ihany. Fa ahoana zany amin'ity tovolahy ity? Jimy ve anaiky moran'izao? Nefa koa Edena hita mihitsy hoe tena tiany Joany, sady mitapikitra be aminy. Fa Edena tsy afa-miala amin'ny Jimy na dia zany azy e. Manimba zavatra be dia be zany. Eny na dia nionasa fotsiny aza. Aleo aloha resahany Joany e. Atao izay fanarahana aminy. Toa ohatrany mba olona tsotra ihany no fijeriko azy io ko. Fitiavana angara matoty aza-pandeferina amin'ny mahatsotra zany a. Dia inona ary ny atao e? Ny hevitra hitako izao a. Alefa mitsabo teny an-drafy Edena. Dia ajanona amin'ny marina izy Jimy mandra-pasitrany. Raha tsy manaiky izy. Na hoterana aza tsy maninona raha matoa. Miara-miasa amin'ny dokotera sika dia ohatra hoe tsondromo fampatorana ny tondrana azy. So mba fitiavan-tena diso tafahoatra izany solofo a. Tsy te hanome alahelo an-janako intsony aka. Sady tsy te hisaraka amin'ny intsony koa. Mahavitamiko angeny tsy nahita azy izay e. Lazaina fa maty kay mba velona ihany. Ka mahita hevitra afara ve ianao e? Aleo eto ihany izy nitsaboana ka. Rehefa sitrana izy dia avelao hanana ny safidiny. Tsy mety zany raha matoa. Io didiko fe lehibe ataonao ihany eny nefa nampikorotana antsika telo mianaka e. Nga izay tianao foana ny atao ato. Mbola mamerina misaorana ihany se tamin'izay vitany se tamin'ny Edena. Tsy voavalinay fa Andriamanitra mahaly fitehany se. Nefa tsy maintsy mba manao izay azony atao ihany izay e. Ka tiry se misy mari-pakasitrahana kely atolotra ihany se a. Dia ity iray ity indray a ny vola lany se tamin'ny fitsaboana azy. Okary amin'izao tompoko. Raha nanao andreny a tsy tadiavako tampony. Rehefa velon'aina ka tafaveriny eto aminareo fianakaviana izy dia izay ny zava-dehibe amiko. Andriamanitra le tompony aina no isaorantsika. Raisorisia, efa fonay ho an'ny sery eo. Malahelo izay raha tsy raisiny sery eo ka. Raisy fa tsy maninona. Dia marak'izay se a. Tena ampahafantarana ny se ihany fa efa manana fofombady Edena. Miala tsiny se raha tsy fantarana ny se a. Fa izay no marina e. Herinandro fahalohany anaovana ny fiansiany zareo Edena ilay tsy tiana. Mampalahelo azy Joany. Ohatran'ny vakim-baratra izy. Tsy nahateny fa ny masony fotsiny mangano ho any mibanjina ny solofo. Ka aza izao izay ataony se fa tsoroko amin'se fa tsy afa-miala ny tovolahy intsony Edena. Ny tena marina zasindray ny tovolahy io no mpiara-miombona antoka nosanay e. Ka nimba zavatra be raha hoe hisaraka izy roko. Azafady re anaka e. Ary hoay se avelao izy lohaka rivotra e. Mafy amin'ny kosa eny maheno an'izany e. Ataovy aminao ny toerana. Mandeha ny rivoloreo atsoina tetany e. Izay tokoa. Tsy handray andreo mihitsy mantsy izy. Zao vao tena tsapako fa tena tiany Edena Joany fa tsy vola sy arena fotsiny ny tiavany zanantsika ka. Lehilahy mendrika loatra io tovolahy io. Fa inona koa ilay tianao tongavany e? Aza metadala raha matotia. Aleo andeha anatitra ny reto ahy e. Efa manana fofombady ny Edena. Andray mafy amiko izao. Nefa manaiky izay fitondrano a. Efa napetrako taminao ny fiainako rehetra ka aoka tsy sitrako no atova sy ny hafa. Joany, manao ineto? Aiza Edena? Matoritory amin'ny efitra ny ao izy fa reraka hoany. Zavy ny diso fijery sa mitomany ianao? Marina ve mamavaly soa fa efa manana fofombady Edena? Valio ry a. Toa lozanao mibanjina fotsiny. Mara zany anaka. Tovolahy mety izy vazaha zay izy. Jimy no anarany. Ny ray ny vazaha fa ny reniny ny gasy. Andray. Korazy lesy a, za mbola eto. Mety hiverina izy fanantenana ihany zany ny amintsika e.
tena efa manatompo ve no atenainao? Aza talainao amin'izany aho Valosoa. Ny fianaranao atao tsara fa zaranao aza mba misy miantoka. Sady aza maikamaika amin'izany sipa izany ianao fa tsy miaraka amin'ny fianarana sy ny sipa izay atafita no ilfosy. Ny olona efa afaka mandao andraisiny ireny no tokony hiditra amin'izany.